Amen. Faly miarabantsika ry havana aminaran'i Jesosy Kristy. Tafahoana indray amin'izao fampaherezana fo izao hiarahantsika miazakazaka ary miambana ho amin'ny lalana makany amin'ny Tompo. Hivavaka tsika miatrantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy Tompo, sotranao midera sy mankalaza anao satria mbola tonga amin'ny fotoana ankehitriny hifampizarana, hifampaherezana indray. Misaotra satria ianao no antony zavatra rehetra, ny fahavelomana, ny aina, ny fahasalamana, dia hisorana anao ny zavatra rehetra Tompo. Ny angatahana aminao isan'andro dia ny famindrapo ataovy aminay ary indrindra sasao sy diovy amin'ny ranao izay ho afa-keloka ho afa-pahotana. Dia mangataka amin'ny fainao masina hirotsaka hiteny hanambara ny sitraponao, aoka tsisy feonay fa tsy ny feonao, ary aoka tsisy ambara koa fa tsy ny sitraponao irery ihany, dia mitenena araka ny fombanao fa voninkainy ny mpanomponao. Saotra Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Dia aminao mandrakariva amintsika tsiraray avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny faraisana amin'ny fanahy masina dia hitarika antsika hitaridalana hanolo-tsaina mifahendrena ary indrindra nome ny fahamasinany ho amintsika mandrakariva. Izao fampaherezana izao androany dia hifampizarantsika. Misy lohateny izay ho zaraina. Izay no tiany Tompo ambara androany ka dia ambara amintsika hoe mandosira, mandosira, tohero ny devoly fa handositra anao izy. Mandosira, mandosira, tohero ny devoly. Izay zany no endrika lohateny anaovantsika anazy. Ny andraisantsika ny teny sahady eo amin'ny Jakoba 4:7-7. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Raha izay lahatsoratra fo izay zany dia mazava tsara mihitsy. Zavatra fahiantsika matetika dia hoe manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Azo toerina zany ny devoly dia handositra antsika izy, fa alohan'izay ozy izy dia maneke an'Andriamanitra. Mila manaiky an'Andriamanitra aloha, alohan'ny ananantsika fahefana mandroaka ny devoly sy manohatra ny devoly. Fa raha tsy manaiky an'Andriamanitra ianao dia ny fanahin'ny devoly, ny fanahin'ny satana na ilay fanahy ratsy no aminao, no amintsika zany. Zay no efa ny fampianarana efa nizaraina fa na isika ao amin'ny mazava, na isika ao amin'ny maizina, na ny fanahy tsara n'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika, na ny fanahy ratsy, na tsika mafana izy na mangatsika. Ka zay zany mila misafiditsika aloha hoe manaiky an'Andriamanitra. Misy olona zany tsy manaiky an'Andriamanitra fa tsy mino. Mila mino tsika izy aloha fa Andriamanitra dia fanahy, zay vao mitoetra amintsika Andriamanitra ary matoky fa misy Andriamanitra. Andriamanitra nahazo izao rehetra izao. Andriamanitra mahay ny manana fahefana. Ny lohateny mizaraina talohan'izao famparezana izao dia hoe ny hery fantaro, fantaro ny hery ny feon'Andriamanitra, ny hery ny tenin'Andriamanitra. Mila mahafantatra ny feon'Andriamanitra tsika, mila mahafantatra ny heriny koa tsika, ny tenin'Andriamanitra zany. Dia zay ilay manaiky an'Andriamanitra. Jesosy mihitsy miteny hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny didin'i Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra. Dia zay ilay manaiky an'Andriamanitra. Aorinan'izay dia hoe manohera ny devoly. Zay izy vao mampirisika antsika hoe manohera ary ny devoly fa handositra anareo izy. Dia zany azo atao fampidirana ny amin'ny hoe mila manohitra. Fa ny anankiray izay tena ho resantsika koa ny amin'ny momba n'ity hoe fanoherana ny devoly ity dia arak'ilay teny teo hoe mandosira. Hoe ahoana tokoa moa zany mila manohitra fotsiny raha tsy manana Andriamanitra zany tsika araka ny teny teo dia tsy afaka hanohitra ny devoly aloha. Fa ny anankiray hoe ady
fomba anankiray zany hiadivana amin'ny devoly raha ohatra ianao zany tsy manana hery na tsy mahay manohitra, manana an'ilay fahefanana, manana an'ilay fanamasina ao anatinao dia ny mandositra mihitsy. Zany any amin'ny Timote any zany dia niteneny mihitsy hoe mandosira ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly, ny fiainana amin'izao tontolo izao ny amin'ny fahatanoran'ny fanahy zany mila mandositra indrindra ny tanora fanahy. Ka tsy ny tanora ihany fa ny olona rehetra dia mandositra an'io satana io, devoly io raha ohatra hoe tsy manana an'ilay fahefanantsika. Ny any amin'ny Genesis toko sivy amby telopolo no andraisantsika an'izay hoe ahoana moa zany ny andosirana ny devoly zany, inona ny hoe tokony handositra ny devoly. Ny tantara dia fantatsika raha mamaky ny tenin'Andriamanitra zany tsika ny Genesis sivy amby telopolo ny amin'ny tantaran'i Josefa. Tsy vakiko hatrany amin'ny voalohany izy fa na eny tsara angamba andraisina hatrany amin'ny andiny voalohany amin'izay fantatsika tsara ihany dia ajanontsika amin'ny andiny fahenina amby folo mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Amin'ny soramandry eto amin'ny baiboly keto dia hoe Josefa sy ny vadiny Potifara. Ary Josefa nentina nidina ho an'ny Ezipta, ary Potifara lehilahy Eziptianina tandapan'ny Farao sady mpifehy ny mpiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Andriamanitra nomban'i Josefa dia lehilahy nambinina izy, ary nitoetra tao an-tranon'ny Eziptianina tompony izy, ary hitan'ny tompony fa nomban'ny tompo izy, ka izay rehetra nataony dia nambin'ny tompo avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fity teo amason'ny tompony, ka dia nanompo azy, dia notendreny ho mpikarakara ny tao an-tranony, ary izay rehetra nananany dia natony no andraikiny. Ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakara ny tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany dia notahin'ny tompo ny tranon'ilay Eziptianina noho ny amin'ny Josefa, ary fitahin'ny tompo no mba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha. Tena velany ho andraikitsy Josefa izay rehetra nananany, ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona fa tsy ny haniko hoaniny ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Ary taorian'izany ny vadin'ny tompony nanompo ny maso hijery an'i Josefa ka nanao hoe avy andry amiko. Dia nandà izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe indro ny tompo tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra nanany dia efa natony no andraikitra avokoa. Tsy misy lehibe noho izao raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany, satria vadiny ianao. Koa ataoko ahoana no anao izany raha tsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra. Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro aza raha vehivavy dia tsy nety nanaiky azy andro izy na hiara mitoetra aminy. Ary tamin'ny indray andro dia niditra tao an-trano Josefa hanao ny rarahany, ary sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izay dia nisambotra azy tamin'ny akanjon-dra vehivavy ka nanao hoe avy andry amiko. Fa navelan'i Josefa teo an-tanany ny akanjony dia nandositra izy ka nivoaka tena alatrano. Ary rehefa hitan-dra vehivavy fa navelany teo an-tanany ny akanjony dia lasa nandositra any alatrano izy, sady lasa nandositra any alatrano izy, dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza taminy hoe indro efa napiditra lehilahy Hebreo tao tamintsika hisangy antsika izy, nanantinahy mba andry amiko iny. Dia niantso tamin'ny feo mahery aho, ary noho nireny fa nanandratra ny feoko aho dia niantso, ka niantso dia navelany teo anilako ny akanjony, ary nandositra iny lasa any alatrano. Zay zany lavalava ilay teny, fa rehefa mivakiana tonga dia fantatsika angambany mazava ny tian'ny ten'Andriamanitra lazaina hoe mandosira. Tsy tantara lavany amin'ny tantaran'i Josefa tsika ny amin'ny andalovany, ny amin'ny fidianan'Andriamanitra azy hatrany am-boalohany, sy ny namadiana na ny fahoriana efa nataon'ny rahalahiny azy, ary indrindra ny nivarotana azy zany, ny fidianan'ny Potifara azy. Ary tao aorianan'io ary dia efa lazaina sady fa lasa tafiditra tany an-trano maizina izy, fa na tamin'izany ary izy dia tsy nametsinan'Andriamanitra ary nivavaka tamin'Andriamanitra foana.
satria misy teny eo. Hoy izy eo amin'ny andininy fa sivy, tsy misy lehibe noho izao raha tsy amin'ity trano ity ary tsy misy zavatra nalovany amiko fa tsy ianao ihany, satria vadiny ianao ka ataoko ahoana no anao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra. Ny fahotana zany a dia tena hoe fahotana, le fakapanahy izay mihazakazaka eny amintsika eny mihitsy, tena misambotra anao eny, misambotra antsika mihitsy ny fakapanahy. Fa mila rehefa amin'ny tompontsika, rehefa amin'Andriamanitra dia an'Andriamanitra. Tsika dia efa nifidian'Andriamanitra, tsika ny tempolin'Andriamanitra ka tokony hitandrina izay zany ny fidianan'ny tompo antsika izay. Takan'izay eto hoe ny azo resahana aloha hiteny mialoha zany amin'ny hoe inona ny tena nahatonga ny levadin'ny Potifara ohatran'ny hoe anisany hoe voasarika tamin'i Josefa. Ny amin'ny voalohany indrindra moa zany dia hoe eo amin'ny andininy eniny eo amin'ny faraparany eo, ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy, ary taorian'izany ny vadin'ny tompony nanompo maso hijery an'i Josefa ka nanao hoe, zany hoe ny anankiray tena hidiran'ny fakapanahy ary fantatry ny Satana zany dia ny maso, ny fijerevana amin'ny zavatra hita ity amin'izao tontolo izao ety. Eo ny fakapanahy ary fantatsika tsara zany amin'izao fotoana izao dia tsy afenina intsony. Raha mijery vao manokatra televizion anao dia tsy afenina intsony fa aseho miharihary eo ny fahotana rehetra, ny fiarahan'ny lahy samy lahy, ny vavy samy vavy, ny amin'ny film pornografika moa zany dia efa tsy afenina intsony tenena amintsika. Raha tsy mitandrina indrindra na ny zaza ary dia tafiditra amin'izany, asainy mijery an'io aloha eo amin'ny maso. Dia rehefa tafiditra amin'ny maso ao dia misaina ao anatin'ny sainao dia tafiditra any amin'ny fo, dia tsy maharitra intsony, satria heverina fa zavatra tsara ilay izy, bikana sady tsara tarehy. Rehefa maso io mahita zavatra tsara, bikana na tsara tarehy ny lahy io na vavy dia ka mbola manara-maso. Zay zany tika an'izy hoe raha mahita ianao, tsy tokony hoe tsy hahita ety amin'izao tontolo izao, tsika napetraka ety amin'izao tontolo izao, fa mila mitandrina rehefa mahita tsika dia avily ny maso na miala teo. Zay zany ny fakapanahy. Ny fakapanahy hoe toherin'ny devoly ny resantsika teo ny fanoherana rehefa ao anatintsika ny fanahy masina dia afaka manohitra ny devoly tsika, ary ny fanoherana amin'ny zavatra hafa io ilay roahana ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny atezerana, ny alahelo, ny fakapanahy hafa. Fa ity fakapanahy iray ity ny amin'ny fijangajangana, ny fiarahana ranofo ity zany, firaisana ranofo dia zay, ary atoro amin'ny tanora foana miala teo mandosira. Misy zany mbola hoe mety tsika samy mpanonton'Andriamanitra fa miezaka tsika mandrapatonga ny fanaovana ny raharaha ny amin'ny fanambadiana. Fa ny tena sitrapon'ny tompo dia ny tsy miaraka, indrindra tsy mifampitaritarika zany amin'ny toerana mangina. Zany dia fampianarana maro izay men'ny mpanompon'Andriamanitra, ary fantatsika zany, fantatry ny olona rehetra zany fa ny fifandraisana, ny fihazakazahana, ny fandianana mifampitaritarika zany amin'ny toerana mangina sy ny fotoana samihafa, zany no maroboka aingana amin'ny fakapanahy, indrindra ny firaisana ranofo io zany, na tanora io na antitra dia ny mandositra ny amin'ny firaisana ranofo. Ka zay zany tsy hidirantsika lavitra amin'izay, fa ny anankiray mety tena tiany tompo teneny eo dia tandremo ny maso. Raha mahita ianao aza taritana ela ny fijerevana tahaka nazo an'i Davida tamin'ny Betseba, na tonga azy tafaroboka tao anatin'ny fakapanahy ihany koa, tao anatin'ny fahotana. Ny maso aloha voalohany indrindra mila mitandrina zany tsika amin'ny maso, mba tsy andehanantsika amin'ny fotsika koa hoe ovakitsika eo rehefa avy eo. Fa ny devoly izy dia tena mierina tahaka ny liona, miandry eo amin'ny varavara'ny fonao eo,
Ka dia ny maso mila tandremana, tsy hidirany any amin'ny saina, any amin'ny fo, mijeren'ny maso zany. Ary indrindra ankoatra ny manohitra ny devoly dia aleo mandositra, indrindra ny amin'ny firaisana ara-nofo, ny amin'ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy io zany. Ny tena tsara indrindra raha tsy ao anatin'ny fanambadiana ianao dia ny mandositra. Zay zany ovaka itsika ny ao amin'ny petera voalohany toko 5, ny andininy 9 sy ny 10. Petera voalohany toko 5 ny andininy 9 sy 10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: mahonona tena ny ambena, fa ny devoly fahavalinareo mandehandeha tahaka ny liona, mierina mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Manohitra zany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana. Zay le miorena tsara amin'ny finoana zay mitovy amin'ilay ten'Andriamanitra teo ihany hoe mila manana an'Andriamanitra, mila mino ianao fa misy Andriamanitra, mila mitoetra ao anatinao ny fanahy masina. Zay le hoe toero izy ka miorena tsara ao amin'ny finoana. Isaka miteny izy zany hoe toero alohan'ilay fanoerana na aorianan'ilay fanoerana dia mila mitoetra amin'ny finoana na mila manana an'Andriamanitra. Fa ary na eo amin'ny andininy 9 zany teny hoe mahonona tena. Io le hoe maso. Tsy midika zany fa tsy tokony hijery mihitsy na tsy hahita mihitsy tsika fa tsika napetraka etỳ amin'izao tontolo izao, fa mila mahonona, mitandrina ary miambina. Fa ny devoly fahavalinareo izy dia mandehandeha tahaka ny liona, mierina mitady izay harapany. Mila tena manana entitra isika zany eo amin'io fanoerana ny devoly io, na mandositra isika rehefa tena tsy tsapa izy, raha tena tsy mavita indrindra ny amin'ny resaka araka ny tenena teo, ny firaisana ara-nofo, ny fifaraisan'ny lahy sy ny vavy io tsy ao anatin'ny tokantrano, dia aleo mandositra. Aza miodikodina eo fa Satana ozy izy dia tena mierina mitady izay harapany mihitsy amin'ny fomba anankiray io. Ny amin'ny fakapanahy sy ny fahotana hafa dia ny fananantsika ny fanahy masina, ny herin'Andriamanitra ao anatintsika no ahafahantsika manohitra mandroaka ny asan'ny devoly any amin'ny marika any ary moa zany dia mampianatra mihitsy izy. Marika toko 9 ny hoe mandroaka ny devoly ianao rehefa manana an' Jesosy Kristy izay mino dia afaka mandroaka ny devoly. Marika toko 7 tenenina folo eto hoe aminaran'i Jesosy andininy 7:20, kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranony mahery ka handroba ny entany raha tsy afatony aloha ilay mahery dia vao robahiny ny ao an-tranony. Endrika roa ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny lokeliny io zany dia hoe tsisy Satana na Belzebova mandroaka ny Satana, fa ho rava ny fanjakany. Ary raha te handrava ny Satana ianao dia tsy maintsy fatorana amin'ny anaran'i Jesosy izy. Ary koa nefa koa fomba ny Satana koa, raha tsy miampina ianao arak'ilay teny teo dia afatony ianao koa, nafatony voalohany aloha, zay izy vao robainy ao an-tranonao. Dia tahak'izay koa ny fananana an'Andriamanitra, manana an'i Jesosy Kristy, fatorana amin'ny anaran'i Jesosy ny Satana dia roahana arinany amin'ny fahariana rehetra hafa. Tsy voakitsika ny amin'ny marika toko 9 manomboka amin'ny andininy 15 eo dia efa azontsika vakiana ny amin'izay fampianarana amin'ny fandroahana ny devoly izay ho an'izay mino. Maharaparana antsika azy sady satria tenin'ny tompo mihitsy tsy atao lava ny fampianarana mba tsy hoe lasa lavitra ny etsentsika zany amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mamona aminaina, sanatria tsy mamona aminaina ny tenin'Andriamanitra. Mampirisika antsika amin'ny famakiana ny teny, fa ny fanazavana ny teny raika ny lohateny teo hoe mandosira sy toero ny devoly dia andositra anareo izy, mandosira ny devoly ihany koa. Dia zay no fanazavana fo zany apetraka ny fanahy masina. Ny Apokalipsy toko 20
ny andinin'ny fahafolo. Zay ihany nivakiantsika ny amin'ny hoe fomba aorian'ny andro fandroahana ny devoly dia makaisa moa izany mba tsy hampietrikery antsika fa maninona foana devoly efa nisy fampianarana ihany koa teo fa devoly dia tsy vonoina fa roahana ohatra nandroahany Jesosy ny devoly tany amin'ny kisoa zany nandeha tany anaty ranomasina. Fa aiza ny tena nitoerana misy azy amin'ny andin'ny fahafolo amin'ny apokalipsy 20 io aminaran'i Jesosy ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Zay zany no androahana ny devoly, roahana aminaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny mirehitra afo, ho any amin'ny fariafo sy ny solofara izy fa any no sahaza azy. Ka dia mampirisika antsika raha manana ny fahefanana, manana an' Jesosy tsika manaiky an'Andriamanitra, manaiky ny didiny, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, dia nomeny an'ilay fahefana androaka ny devoly manohitra azy. Raha tsy manana fahefana tsika, raha tsy mino, raha mbola misalasala, dia aleo mandosira mihitsy ary indrindra ny amin'ny firaisana ara-nofo sy ny firaisana lahy sy ny vavy io, ny fifandraisana io dia ny tena mety raha mbola tsy ao anatin'ny tokantrano dia ny mandositra fa tena mierina mitady izay harapany takany liona Satana amin'io asa io. Ka dia mampahery sy mampirisika antsika indrindra maka ny tenin'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra, andeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Betsaka moa ny tenin'Andriamanitra azontsika vakiana, fahana mametraka ny mampianatra ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany hoe ahoana moa zany no andraisana ny tena hoe sitrapon'ny tompony amin'ny fakapanahy mba handositra sy hiala amin'ny asan'ny devoly io. Fa ireo vitsivitsy ireo aloha natolotra ao antsika. Ka dia fantatsika ny any amin'ny Efesianina 2:9 ny devoly dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ao amin'ny Korintianina 2:10 ny 4 sy 5 eo koa azontsika vakiana manontolo. Ny marika teo 2:7 azontsika vakiana, ny marika 2:40 sy ny any amin'ny Luka bedabeny fampianarana amin'ny fanoherana ny Satana io. Fa ny zava-dehibe dia ny mandosira teo ianao, miala teo aminazy teo, ary koa tohero izy fantaro ny tenin'Andriamanitra, dia efa mitoetra amintsika ny tenin'Andriamanitra, mitoetra amintsika ny fanahy masina, afaka manohitra ny Satana isika. Ka dia misaotra ny tompontsika amin'izany teny izany, amin'ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany, hivavaka tsika, miatrantsika ny tenin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy Tompo, ianao tokoa no miasa, ianao no manjaka, ary ianao ny tompon'ny fahefana sy ny rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Ianao ilay nandresy ny fahafatesana Jesosy, ianao ilay nitsangana tamin'ny maty, ianao no niraka amin'ny fahainao masina ao aminay tsirairay avy, mameno anay ao aminareo ianao ary ao anatinareo. Ka dia amin'ny anaranao ilay tompon'ny fahefana rehetra avy any Nazareta Jesosy Kristy, aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nandroahana ny asan'ny Satana sy ny asan'ny devoly amin'ny fiainanay, devolin'ny tahotra, devolin'ny tsy finoana, devolin'ny fahazaran-dratsy, devolin'ny fahalemena rehetra, ny fijangajangana sy ny faharindran-dratsy, ny amin'ny maso, ny amin'ny saina ao anatin'ny fo, dia firoahana sy didina aminaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farimy rehetra hafa. Foka ny faninao masina hitoetra ao anatinay, ary ny ranao soa andrakotra ny mandrakariva, dia aminaranao Jesosy Kristy no vanazany vavaka izany misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Mahereza aminaran'i Jesosy Tompoko. Amen.